Fitondranana ambavaka ny tanàna Antananarivo renivohitra no antony fanasana ireo kandida hirotsaka ho vidinao ben'ny tanàna miisa 5 nataon'ny fiangonana Vaon'ny Oloko Tetsy Andriafanambojanahary ny alahady teo. Nitsodraon'ny kandida Rina Randriamasinoro izay natolotry ny Antokotiko i Madagasikara, izay kandida tokana namaly ny fanasana izy ireo ny mpiangona nandritra ity fotoana ity. Tsara ny manamarika fa nahazo fanasana avokoa ireo kandida miisa 5 izay hirotsaka ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ireo, raha ny nambarany mpitandrina eo anivony ity fiangonana ity. Olom-pirenena ny mpiangona hoy izy ary andrainy andraikiny amin'ny hoavin'ny firenena. Kandida Kristianina Irina Randriamasinoro ary mivelatra amin'ny fiangonana rehetra.